Mbola tafony eto ndray tsika tovoka lasy togoavy amin'ity takariva ity manolotra ny araba ombampiranintso manasanao indray hianaraka ny fampalalamba vao hatramin'ny farany maro ny faneho-kevitra samihafa avy amin'ireo fikambanana politika mahakasika ny raharam-pirenena amin'izao fotoana izao ny rarahan'ny mpanao gazety sy ny mahakasika ny fitoriana ireo mpanao gazety mirahalahy dia mbola anisan'ny mitana ny sain'ny mpanarabavao ary isan'ny hitondrana akony amin'io ihany koa zany amin'ity androandroany ity ny sehatra ny fahasalamana ny fanampiana izay nentin'ny prime ministre lehiben'ny gouvernemanta ho an'ny hôpitaly HGR ary ho an'ny lay lalao manokana natokana ho an'ny fialan-tsasatra eto amin'ny fahitalavitra matv ny fizotran'ny Castine dia ny faharoa ny tanterahana tamin'ity androandroany ity tontolo politika aloha namory mpanao gazety androany maraina ny mpikambana teo anivon'ny filan-kivitra ambony ny tetezamita teo aloha mivondrona ao anatin'ilay fikambanana antsoina hoe ancien CST ny mahakasika ny raharam-pirenena amin'izao fotoana izao no nitondran'izy ireo ny fomba fijeriny ny fanapariam-pahefana tena izy ny fampiarana ny lalàna manan-kery ary koa ny fampiavana pirenena ireo no navotran'ireo mpikambana teo anivon'ny filan-kevitry ny tetezamita teo aloha izay mivondrona ao anatin'ny fikambanana ancien CST ilaina amin'ny fahamalony mpitondra ankehitriny raha toa ka hiroso amin'ny fampandrosoana marina hoy ny Dr Jules Randriamaorsan mpikambana ao anatin'ity komity mpandrindra ny fikambanana ity Republika vaovao no napetraka ary miandrandra fanovana ny vahoaka malagasy raha ny nambarany nareo na izahay dia vahoaka daholo ary miaina ao anatin'ny vahoakantsika zava-misy hitatsika dia tsy vitany hoe fa ao anatin'ny fahantrana ao anatin'ny fahasairanana tanteraka le vahoaka gasy fa manoloana zay Republika vaovao zay dia miahiahy mitaintaina aza raha mahita fihetsiky ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao manahy sao dia hovery anjavona zay fanantenana vaovao zay hitondra fanatsarana hatrany hatrany a zay fari-piainan'izay ny antony dia misy ireo fanapaha-kevitra zay ahitana taratra signa eo tsy fantatra zay lazantsika azy ahitana taratra n'izay fomba fihetsika hafahafa zay ohatra fotsiny lazaiko anareo raha nanao le plan d'action ny ao ministère ny environnement resabe le resaka hoe fantonona ny bois de rose zay fiheverana ny olona ho tena hodondrona ve sa ahoana zay nge dia efa tonga ohatsan'le vahoaka hoe ray taonina ny lazaina fa folo taonina ny dorany tao mety ho ray taonina raha isy ray taonina azy fa ny 6 taonina fomba anankiray zany mety haniliana sahady le harem-pirenena ohatra anankiray meko anareo ohatra anankiray koa hitatsika fahanovana ireo mpitantana any amorona sampanjakana raha tsy andray afa-tsy ny eramady ny eramady mazava tsara mihitsy voalaza lalàna hoe tokony isolotena ny transport tokony isolotena ny finance tourisme raha nisy fanovana teo dia olona avy any amin'ny présidence daholo no natao ao raha ny momba ny fitsinjaram-pahefana dia ilaina ny fanajana ny lalàna ary tokony hiainga avy any fotony izany fitsinjaram-pahefana izany ahafahana mampandroso an'ny Madagasikara fitsinjaram-pahefana dia afa napetraka ny lalam-pandrenana ary mila lalàna matotra tsy le fampetrahana ny lalàna nefa ny tena zava-dehibe iny fa ny fampiarana azy ka aminay zany fampiarana ny fanaovana ny lalàna ny décentralisation zany dia tokony amaly fenitra maromaro fenitra voalohany dia ny tena famaitrahana ny autonomie reny collectivité territoriale décentralisée reny CTD reny ka miainga amin'ny fotom-pisainana malagasy zay ny fijerinay azy inona moa le fotom-pisainana malagasy tsika manana ny kolotsaina tsika manana ny civilisation tsika miainga izy eny avy-tany amin'ny fokon'olona mivondrovondrona lasa fokotany ny fokotany mitambatambatra lasa commune mitambatambatra lasa région faritra ny faritra mitambatambatra tonga amin'ny faritany voalaza ny constitution tsika fa telo métone izy ao ny commune ny faritra région dia ny province tsy anjary zany rehetrarehetra zany rehefa tsy raha tsy miainga ny fotony nasian'izy ireo teny ihany koa ny momba ny fandriam-pahalemana izay mifototra amin'ny fitsinjaram-pahefana mahomby tokony isy araka izany ny fandrindrana matipaika entina ampaharitra ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara ahafahana indrindra miroso amin'ny fampandrosoana tena izy tsy ambakan'izany ihany koa fampiavana pirenena izay antoka izany fampandrosoana izany no amafisin'ny reto parlementaire an-tetezamita teo aloha reto ihany koa ny tokony hirosoana amin'ny fifidianana ahafahana mametraka ireo rafitra rehetra toy ny anteny merandoolona